Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 12 oktobra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alahady 9 oktobra 2024 amin'ny enora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana mahakasika ny avy ny alin-drano. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, Olalovandrawany ary mety arahina orana malefaka indraindray. Ho avy atsimo somary atsimo Atsinanana ny rivotra ka 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina aheriny manakaiky ny Kapitambra. Avy onja 2.7 metatra hahatratra 2.9 metatra indraindray manakaiky ny Kapitambra. Kapesta hatrany Mahanoro, andrahoana amin'ny tsitokotoko izay mety holalovana orana tandrifin-drahona indrindra ny maraina. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra any avaratry Toamasina ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra any Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2.7 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy avaratra somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 8 kilometatra isan'ora. Hahatratra 7 hatramin'ny 5 kilometatra isan'ora kosa manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2.9 metatra hahatratra 2.2 metatra manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany Cap-Sainte-Marie, ho maina ny andro. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hahatratra 10 kilometatra isan'ora indraindray ny eo anelanelany Alana Petsa, Ambovombe sy Taolagnaro. Iovaova ny rivotra ny amin'ny faran'ny fepitaona eo anelanelany Cap-Sainte-Marie sy Ambovombe ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Anonjabe na aheriny ranomasina avy ny onja 2.2 hatramin'ny 2.4 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, Cap-Sainte-Marie hatrany Cap-Saint-Vincent, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Iovaova ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny fiandohan'ny fepitaona ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo Andrefana somary atsimo ny rivotra manomboka ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hahatratra 18 kilometatra isan'ora indraindray. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina avy ny onja 8.7 hatramin'ny 2.9 metatra. Cap-Saint-Vincent hatrany Cap-Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko ny tolakandro ary mety arahina orana tandrifin-drahona ny alina. Ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hahatratra 18 kilometatra isan'ora indraindray. Fa ho avy Andrefana na atsimo Andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hahatratra 18 kilometatra isan'ora ny any atsimo ny Morondava. Adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 8.4 metatra. Cap-Saint-André hatrany Analalava, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Hahatratra 17 kilometatra isan'ora ny eo anelanelany Antsanity Mahajanga sy Antety-Kireja, Antsohihy. Ho avy avaratra Andrefana na Andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Ho tony na adiny mpanonja ranomasina avy ny onja 8.2 hatramin'ny 8.4 metatra. Analalava hatrany Kapitambra, ho lalovana orana tandrifin-drahona amin'ny manodidina Nosy, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny any Ankafa. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra ka ho 18 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny any Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 18 kilometatra isan'ora indraindray. Ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja 8.2 hatramin'ny 8.4 metatra.